eo an-tongotrao. Manompo masoko eo an-tendrombohitra aho. Aveza ny famonjenay. Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozo ane ny tongotrao. Tsy horendrehana ane ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron' Israely. Jehovah no mpiaro anao. Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba amelanao noho ny andro, ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra sy ho fanombohantsika ny fotoana amin'izao sekoly sabata izao dia andeha hiara iredina ny hira 730 isika saotra atolotro ho anao. Yarivavaka sika tompoko. Andriamanitra rahanay tsara sy masina indrindra izay mitoetra any an-danitro, ny dera, ny haja, ny voninahitra atolotra eo anao irery ihany satria mendrika anao izany. Noho ny famindraponao sy ny fitantananao, ny fikarakaranao rehetra ny fiainanay, mbola ahafahanay tsirairay avy miantso ny anaranao amin'ity sabata ity.
ny famelan-keloka kosa Jesosy io no hitalaonay mba ho ataonao aminay tsiraray avy anadio ny fahotanay amin'ny alalan'ny ranao soa ianao mba ho vavela heloka tanteraka izahay raha miseho anatrehanao amin'ity sabata ity ka ny vavaka rehetra izay atolotra eo anatrehanao ny rafiderana rehetra izay hoderainay dia mba ho akasitranao eo amin'ny seza fiandriananao anie izany mangataka ny fananao masina ihany koa zahay Jesosy io anolo-tsaina sy anazava aminay mba azahoanay tsara ny teny ny hafatra tianao ampitaina aminay amin'izao sabata izao hitondra fanandramana vaovao indray eo amin'ny fiainanay izany ary indrindra ahatonga anay anolo tena feno ho anao mitahy manokana ireo namanay sy tsy mba afaka manatrika na miaino izao fotoana izao ianao ny fahasoavanao ampy mizara ho amin'ny tsiraray avy tonononay amin'ny anaranao Jesosy irery ihany izany vavaka izany amen. Ampifaliana no hiara-panatsika rehetra nahatratra izao sabata izao ny fiadanan'ny sabata sy ny fitahiana maranambiampy izay efa homanin'Andriamanitra ho arotsaka amin'izany anisaky ny sabatany ho amintsika tsiraray avy ny vavaka rehetra izay ho asandratsika mandritra ity sabatiany mba ho tsenain'Andriamanitra ny famindrapony ary ho valiny araky ny habeny fitiavany antsika tsiraray avy zao isika dia hiditra amin'ny tatitra maneran-tany. Rehefa 3 taona Bino dia nanapa-kevitra ny andefa azy hianatra tao amin'ny sekoly iraisam-pirenena ny Timor Atsinanana. Ny sekoly iraisam-pirenena dia tsy mitovy amin'ny sekolim-panjakana mahazatra. Tsy andoavam-bola ny any amin'ny sekolim-panjakana ary fiteny portugais no ampiasainy. Andoavam-bola kosa ny any amin'ny sekoly iraisam-pirenena ary miteny anglisy ny mpampianatra. Kanefa dia tiany mama nianatra anglisy Bino, koa dia nasainy tady sekoly iraisam-pirenena tao Jiliran'ny vohitra Timor ny dadany. Nahita sekoly iraisam-pirenena betsaka ny iran'ny Bino, kanefa dia lafo loatra ny vola tsy maintsy aloha. Indray andro dia nandalo teo amin'ny fiangonana Adventiste izy. Nisy banderole nampafantatra mikasika ny sekoly iraisam-pirenena Adventiste teo ivelany. Nisy laharan-taribiny soratra teo koa dia nantsoiny mba hahafantarany bebe koa mikasika ny sekoly. Fa ilay satria zakan'izy ireo tsara ny saram-pianarana nolazain'ny tompony andraikitra. Tsy Adventiste ny ray aman-dreny Bino, kanefa efa nandre-momba izany zareo satria ny dadatoan'ny neny dia Adventiste. Nianatra Bino ary tsela dia efa nahay-taranja anglisy izy, ineny koa izay niara-nianatra tamin'ny tany an-trano. Isan'andro rehefa tonga avy mianatra Bino dia asainy eny ampianariny azy ny teny vaovao izay nianarany. Hello, o Bino. Hello, o ineny. Goodbye, o Bino. Goodbye, koa o ineny mamerina. Nandeha ny herinandro sy ny volana niasarotra ny lesona. I love you, o Bino. I love you, neny. Fa tsy ny teny anglisy ihany akory no nianaran'ny Bino. Isan'andro mpampianatra dia mampianatra tantara amin'ny Baiboly izay averin'ny Bino. Davida sy Goliata, Jonas ny trondrobe, Jesosy sy ny sakafon'ilay zazalahy-kely navoaky olona 10,000. Tiany neny ny miaino ity zanany kely mitantara ireny tantara ireny. Nanomboka namaky ny Baiboly ny ray aman-dreny Bino ary matetika dia manana fanontaniana mikasika izay nivakiana izy ireo, koa dia nangataka tamin'ny pastor Adventiste izay eo akaiky ny fianaran'ny Bino sy ny missionnaire amerikanina izay miasa any izy ireo hamaly izany. Izy ireo moa izay tonga mampianatra ny tokantrano, farany dia natao batisa ary lasa membre Adventiste izy ireo. Ankehitriny dia tsy Bino irery no mandeha mianatra ny amin'ny sekoly Adventiste, fa ny ray aman-dreny koa satria tafiditra ny asa ny mpikarakaro amin'ny sekoly izy ireo. Noho ny sekoly dia miteny anglisy izy mianakavy kely, kanefa ny zava-dehibe indrindra dia izy ireo tena tian Jesosy amin'ny fony manontolo. Taona vitsy lasa izay ny ampahany fanatitra sabata 17 no nahafahana nanangana ny sekoly Adventiste Andily
Amin'ity telo volana ity dia mbola afaka hanampy amin'ny fananganana trano fatoriana ihany koa ny fanatitra mba ahafahan'ireo ankizy avy any lavitra mianatra sy mipetraka ao amin'ny sekoly. Misaotranao sady dia mifanoloranao fanatitra amin'izay fotoana izay. Ankasitrahantsika ny nitondra ny tanteran-tany tamintsika teo. Hiditra eo amin'ny sakafom-panahy isika izao, miatomboka eo amin'ny zaza-minono, ny zaza-bodo, ny ankizy, ny tanora zandriny, ny mantoanto ary ny zatovo. Fa mialohan'izay dia andelo hiaraka hira ny hira Fmc-Sekoly Sabata isika mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai ainutsarana Irate nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitene nare Jesu malalo izahai ainutsarana kairate nyadamina itwechapechaka wampunaya Irate nyadamina itwechapechaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoana mahafinaritra antsika indray tsika zao. Inary zao lesony zaza minono indray. Lesona voalohany ihany tsika zao rakizy andeha averintsika indray ny lesona efa vita tany aloha fa meloha izay maka toerana tsara fa eny lesona indray efa ao ary andehantsika aloha ifampiarahaba foana isaky ny fakahita dia hivavaka hangataka ny fitahian'Andriamanitra. Dahoary 1, 2, 3 Manaona falita faona raha mahitanao manaona tompoko. Eny ary akampana ny tanana dia ahondrika ny loha hivavaka akipy ny maso hivavakantsika. Jesosy malalo misaotranao fa mbola menao fotoana hamerenana lesona ampio zahay mba ho endry tsara dia mahay mitadidy tsara amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana hivavaka. Amen. Lesona voalohany. Lohateny: noforonin'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao. Noforonin'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao. Tsy anjery izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Lesona voalohany na andro voalohany nanao ny mazava ohatran'izao hitantsika izao Andriamanitra ohatran'ny jiro. Andro faharoa nanao ny habakabaka eny amin'ny lanitra Andriamanitra dia nanisy rano tetỳ ambany. Andro fahatelo nasiany zava-maniry tsara tarehy teny amin'ny tany maina, nasiany voninkazo manitra menamena mavomavo misy ravina maitsomaitso tsara tarehy. Dia
indro dia nasiany bozaka maitsomaitso eny amin'ny tany dia hoy izy hoe indro tsara izy zany. Andro faefatra indray nataon'Andriamanitra nanao ny masoandro io mazava be mafana be io Andriamanitra nanao volana izy amin'ny alina nanao kintana tsara tarehy mipendrapendrana amin'ny alina koa izy zay nataony tamin'ny andro faefatra indro tsara izany. Andro fahadimy nasiany trondro mandehandeha any anaty rano nasiany voro manidina eny amin'ny lanitra indro tsara izany. Andro fahaenina nanamboatra biby misy tongotra efatra Andriamanitra ohatran'ny omby ohatran'ny ondry ohatran'ilay girafy lava tenda be reny ohatran'ny soavaly mety tengenana nataon'Andriamanitra zany tamin'ny andro fahaenina. Dia nanao tamin'ny andro fahaenina koraka izy dia nanamboatra olona Andriamanitra voary tsara tarehy anankiray spesiala nataon'Andriamanitra olona nalainy rakizy ny tany dia ny volavolainy nataony tamin'ny tanana ohatr'izao dia nasiany lohany dia nasiany vatany dia nasiany tongony dia nasiany tanany dia mafimafy ohatran'izany tanantsika izany dia ohatran'izany tarehintsika izany dia misy molotra mitsikitsiky nataon'Andriamanitra dia nasiany maso tsara tarehy fa tsy manao solomaso ohatrana dia nasiany orona dia rehefa aveo nataony teo amin'ny orona le olona namboariny ny oron'Andriamanitra dia nataony hoe nasiany fofinaina dia lasa olona mihetsiketsika mety mihiratra miteniteny ny vavany mihetsiketsika ny tanany afaka mandeha ny tongony namboarin'Andriamanitra. Dia lehilahy io nataony voalohany io iza ary ny anarany Adama. Iza hoe ny anarany Adama. Dia rehefa aveo koa izy nanamboatra vehivavy izy vehivavy izany inge ohatranay ny lehilahy ohatran'ny dada ohatran'ny dadabe ohatran'ny papi dia ny vehivavy ohatran'ny mami ohatran'ny neny. Dia Eva. Iza hoe ny anarany Eva. Faly be Andriamanitra navita n'izany zavatra tsara tarehy izany nanao an'izany zavatra mahafinaritra be izany dia hoy Andriamanitra hoe indro tsara indrindra izany. Indro tsara indrindra izany. Faly be raika izy Andriamanitra fa navita zavatra mahafinaritra ao antsika. Tsara fanahy Andriamanitra manao zavatra kanto manao zavatra tsara tarehy ho antsika. Tsangano hoe tana izay tian'Andriamanitra tsangano hoe za koa tian'Andriamanitra satria manao zavatra tsara tarehy ho ahy Andriamanitra. Noforon'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao ary izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Izay indray ny lesitsika androany amin'ny heriny mamarana ny lesontsika. Dia mbola eo ihany aloha fa mbola ihain'ny lesona zoky dia mbola ihain'ny lesona koa dada sy neny. Dia andaontsika raha ifanao veloma ao ary isa 2 3 dia mifanao veloma dia mifanao veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko fa mbola hivavaka akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Misaotra anao zay Jesosy fa nanao zavatra tsara indrindra ho anay ianao namorona ny dada namorona ny neny ary namorona anay. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Mandra-piona indray ary dia amin'ny heriny indray.
Manahoana daholo indray ny zazaboto namako a, saotra n'Andriamanitsika efa mbola omeny sabata fitsaharana izay iarahana aminy. Andao indray sika hiaraka hivavaka e, akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso. Hiara hivavaka sika, Andriamanitra rainay misaotra anao zahay zazaboto sy ny ankizy rehetra fa mbola omenao tombontsoa hitsahatra hiaraka aminao amin'izao sabata masina izao. Hianatra ny teninao zahay dia mba ho zaza endry miaino tsara, akatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miafina n'Andriamanitra indray ny lohatenin'ny tantara na ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro rakisy. Izy ary no niafina n'Andriamanitra e. Andao ary fa mino fa haitsika rehetra izay ao amin'ny Salamo 115 ny tsy anjerintsika hoe miara-manisa telo sika rehetrarehetra dia amerina an'izay ary. 1, 2, 3 fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony. Bravo! Tantaran'ny famoronana hatrany rakizy no ianarantsika. Izany hoe nitoy ny tantaran'ny famoronana. Rehefa napetraka Andriamanitra tao amin'ny Saedena, Adama sy Eva dia nahatsiaro sambatra angery zareo tamin'izay fotoan'izay. Falifaly foana zareo sambatra satria tsara indrindra ny zavatra nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Dia nanana teny manokana ho atao azy ireo Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra azy aloha ny sabata fitsaharana mba hiarahana amin'izy ireo. Isaky ny sabata izany dia mifanao fotoana indray Adama sy Eva miaraka amin'Andriamanitra. Dia isika koa nge mbola mifanao fotoana amin'Andriamanitra dia miara-mitsahatra aminy amin'izao fotoana izao e. Fa andray mandeha rakizy dia nandeha nitsangatsangana Eva dia lasa lavitra izy rakizy tonga tao ampovoan'ilay sangeza be izy. Nahita voankazo tsara tarehy izy dia io voankazo io efa notenenin'Andriamanitra hoe tsy azo hinana ny voankazo io Adama sy Eva. Dia nanaiky Adama sy Eva tamin'ilay izy nitsangatsangana iny nampisehon'Andriamanitra an'izany kanefa rakizy nisy feo hafahafa eniny misy miteny dia niandrandra ohatran'izao Eva dia hitany mena rana tsara tarehy teo ambonin'ilay hazo. Ny teny ilay biby mena rana, biby lava be, ny teny. Dia hoy izy hoe tsy hanavelan'Andriamanitra hoaninareo moa ny azo ato amin'isa. Navelan'Andriamanitra hoaninay avokoa ny azo ato amin'isa hoy Eva, fa ty anankiray ty tsy azo hoanina hoy Andriamanitra. Azo hoanina io koa hoy Satana tamin'ny Eva. Fa misy zavatra manokana tsy tian'Andriamanitra fantatrareo dia hoy izy hoe aza mihinana an'io. Tsy azo hoanina io hoy Andriamanitra koa. Azo hoanina io e, andramo ange fa tsara be io e. Andramo ange hoy ilay mena rana tamin'ny Eva. Dia nahaka tokoa rakizy Eva dia nanandrana an'ilay voankazo. Tsara tarehy ny voankazo izay nasain'Andriamanitra hoe tsy azo hoanina fa Satana kosa nandainga dia niteny hoe hohano dia nohaniny Eva. Rehefa avy eo nahaka indray Eva dia nentiny homenan'ny Adama hony. Lasa Eva nandeha. Rehefa tonga tany any Adama izy teny tantarainy any Adama avokoa ny resaka amin'ny fanaovan'izy ilay mena rana. Satana nge niditra tao anatin'ilay mena rana dia niteny no tantarainy Eva ny Adama. Dia nomeny an'ilay voankazo indray i Adama dia nalain'ny Adama ilay izy dia nohaniny. Rehefa avy eo hoay nahatsiaro mitanjaka zareo ny boritana. Tsy ny akanjo hoy izy tsika fa tamin'izany tsy akanjo no nanaovany fa fahazavana no natafin'Andriamanitra azy. Voninahitr'Andriamanitra nge izany fahazavana izany dia tsy nitanjaka izy fa voaninana an'ilay voankazo izy dia nitanjaka. Tonga tao amin'ny Saedena ary Andriamanitra niantso hoe Eva aiza nareo? I Adama aiza kainareo e? Ny afina rakizy izy mivady fa natahotra fa tsy nakatoa. Dia namaly ihany izy noho ny farany hoe niafina izay satria natahotra anao. Dia hoy Andriamanitra hoe fa nga nihinananareo ilay azo tsy navelako nihinanana iny? Ozy Adama Eva ihany naka an'io, Eva ihany naka an'ilay izy teo.
dia hoy indray eva hoe le mena rana ny teny eo hoany dia nohaniko. Izany ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra rakizy. Nanamboatra ravina viavy Tamaseva aloha mba ho tafiny fa menatra izy. Rehefa avy eo dia tsy navelan'Andriamanitra nipetraka tao amin'ny Sahedena intsony izy satria tsy nakatoa fa navoaka tany ivelan'ny Sahedena. Dia nanjairan'Andriamanitra raha hoditra biby Tamaseva ho tafiny satria nalaza nge le ravina viavy dia nanamboarany hoditra biby natao akanjo. Dia hoy Andriamanitra hoe mbola tiako foana ianareo re Tamaseva dia indray andro any irahako ny zanako hanavitra anareo ho afaka amin'ny fahotanareo satria nanota ianareo. Isaorantsika Andriamanitra fa tiantsika izy, tiany Tamaseva izy dia tiantsika koa izy dia nomeny ny zanany mba hamonjy antsika. Dia Jesosy zany arak'ilay tantara nianarantsika tamin'ny lesona taloha dia tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy zanak'Andriamanitra mba hanavitra antsika dia isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavany. Dia ny farana hatreo indray ny anjara fotoanantsika amin'ny manaraka indray dia ianary tsara indray ny lesona fa mametraka mandram-piona veloma daholo. Fofeny fifaliana indray rakizy no hiara-bako anareo tratry ity sabata mahafinaritra ity faly be mihitsy tafaraka aminareo indray. Hiaraka merineto ny lohahevitra efatra isika izay manao hoe sarin'Andriamanitra. Lohahevitra efatra manao hoe sarin'Andriamanitra. Ny andalan-teny natao fitadidy na ny tsenjery zany izay tokony ho haintsika nandritra iny herinandro iny dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Salamo 7:5-5:1 manao hoe be fiadanana izay tiany lalànao ary tsy misy mahatafitohina azy. Andenge ho averintsika be fiadanana izay tiany lalànao ary tsy misy mahatafitohina azy. Salamo 7:5-5:1. Mbola ny tantaran'ny zanak'Israely atsany angeraka izy ny tantarantsika. Rehefa afaka tany Egipta zany ny zanak'Israely dia nanohy ny diany ho any amin'ilay tany nampanantenana dia ny tany Kanana. Ka rehefa teny am-pandehanana izy ireo dia tonga teo amin'ny toerana anankiray teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nidina teto amin'ity tendrombohitra ity tokoa rakizy Andriamanitra mba hiresaka amin'ny zanak'Israely. Teo amin'ity tendrombohitra ity no nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 ho an'izy ireo. Rehefa nomena azy ireo ny didy 10 dia izay no nanamafy indrindra ny fomba rehetra nahafahan'izy ireo nahafantatra bebe kokoa hatrany ny momba an'Andriamanitra rakizy satria ity didy 10 ity no namintina ny tena toetran'Andriamanitra izay be fitiavana sy be famindrampo. Ary ny didy 10 koa no mamintina ireo zavatra rehetra izay tian'Andriamanitra hitondra fahasambarana ho antsika. Dia nomeny ny zanak'Israely izany satria tiany ho sambatra nge ny zanak'Israely dia ankehitriny koa nge omeny antsika ny didy 10 ny didy 10 izay maneno sarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rakizy. Dia manasa antsika nge Jesosy io handray izany didy 10 izany satria rehefa mandray ny didy 10 isika dia tena ho hitantsika tokoa izay tena toetran'Andriamanitra rakizy fa Andriamanitra dia be fitiavana, be famindrampo ary indrindrandrindra mikatsaka mandrakariva izay hasambatra antsika. Ka mino fa na izao na ianao dia te ho sambatra sa tsy izany? Izany indrindra te ho sambatra isika andeha ho raisintsika ampitiavana ny didy 10 izay nomen'Andriamanitra antsika. Aiza moa no misy ny didy 10? Ao amin'ny Exodosy 20 dia manasanao zany hianatra ny didy 10 ao amin'ny Exodosy 20. Dia Jesosy hita manokana antsika mba ho zaza izay tia mandray ny didy 10 sy hakatoy izany amin'ny fiainantsika tokoa itsika ka dia ho tanteraka rakizy ny fahasambarana izay kasain'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia izay indray ary ny fiarahantsika androany. Jesosy anomeanao sabata feno fitahiana ombam-pamasinana ary indrindraindrindra sabata satatra ilay sabata any an-danitra. Dia izay indray ary ny androany veloma daholo.
ho amin'ny manaraka indray velomo. dia mbola faly miarahaba antsika tanora zandry indray ary hiaraka midina ny loha-hevitra fa firy isika fa efatra hiaraka merina n'izany indray isika hamidina izay ny anarantsika nandritry ny herinandro hisitona n'ireo lesona tsara indrindra izay nysitomina tao anatin'izany ary andray fanabaka-hevitra tsara mahakasika an'izany lesona izany. Izay ny ataontsika eny ary-dao ary tsika hamerina indray ny lohateny sy ny tsy anjery izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Lesona fa efatra eritreritra tsara sa hotapahindò tsy anjerintsika ary. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra areo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompopana mety ataonareo izany. Romanina 12:1. Izay ara ny tsy anjerintsika. Inandray ny hitantsika tao. Mbola miverina eo amin'ny tantarany Jaona mpanao batisa ihany isika. Tadidintsika moa tamin'ny herinandro ambony nampidirina ponja tokoa i Jaona. Ary raha ny tena marina dia Heroda no nampiditra ny Jaona ponja. Inona ny antony? Ity Heroda ity kay dia naka ny vadiny rahalahiny. Nalay ny vadiny rahalahiny. Dia noteneniny Jaona izy tamin'izany zavatra tsy mety nataony izany. Liana dia liana i Heroda ary nanomboka ny fampiresaka matetika izy Jaona mahakasika ny afatra izay nampitondrana ny Jaona mpanao batisa. Zao anefa ilay vehivavy Herodiasy, ilay vadina alain'io dia tsy nakasitraka izany ka tsy navela intsony i Jaona i Heroda ifampiresaka amin'ny Jaona. Naseny nogadraina mihitsy ary Jaona dia tsy nahay nandinika tsara i Heroda fa dia izay nolazain'ilay vehivavy dia ny kely dia nogadraina i Jaona mpanao batisa. Rehefa tia malifady any Jaona mpanao batisa i Herodiasy dia nitady fotoana foana izy anatanterahany an'izany. Indray andro nanao lanonana ngeda be mihitsy i Heroda tamin'ny fitsingerenany taona naterahany. Nanao fety be izy teo ny nanararoatra i Herodiasy. Nisy finanam-be tao, nisy fisotroana tao, nisy fanaranam-po tamin'ny zavatra maro samihafa tao, nisy dia isan-karazany tao. Rehefa tao anatin'izay fahamamona sy fidorohana zavatra isan-karazany izay dia nanomboka tsy nahay nandanjalanja intsony i Heroda. Nandihy teo anoloany amin'izay i Salome. I Salome indray dia zanaky Herodiasy. Dia rehefa nandihy teo izy dia lasa nampientanentana ny Heroda izany. Tsapany fa ilay faniriana tao aminy tamin'ny nangalany ny vadiny rahalahiny dia tonga teo aminy indray. Te hisehoseho izy hoe malala tanana ary te hisehoseho eo anatrehan'ireo olona be da be ireo izy hoe manamaha izy azy. Dia nanontany andrazazavavy izy hoe inona zavatra tianao fa omeko anao daholo. Teo no nakasaina tamin'ny reniny i Salome dia nangatahany izy mianaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa atao eo an-tovia. Nalahelo Heroda kanefa izao noho ny amamona sy ny toe-javatra finanam-be loatra izay nataony teo dia tsy nahay nandanjalanja intsony izy. Fantany fa mpaminany i Jaona, fantany fa olo-marina i Jaona, fa resy ny zava-mahamamo izy sy ireo zavatra tsy nety dia nanjary diso fanapahan-kevitra. Nanaraka fotsiny izay torohevitra nomeny reto vehivavy reto izy ary teny navoaka moa tsy te homenatra eo anatrehany vahoaka izy dia notanterahana novonoana i Jaona. Ny lesona izay nampianarina tamintsika indray nandritry ny herinandro iny dia izao. Ny zava-mahadomelina, ny zavatra mahamamo, ireo zavatra manimba rehetra ny vatantsika dia anisany
mahatonga ny tsy fahaizantsika mandanjalanja eo anatrehany zavatra tsara sy na ratsy, indrindrindrindra eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia te hiresaka amintsika foana, te hilaza amintsika hoe zao ny tokony atao, zao ny zavatra atao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Kanefany raha voasembatsemba nyreny zavatra ireny dia manjary simba izay fifandraisana izay. Ohatran'ny amin'izao fotoana izao hoe rehefa ratsy ny réseau dia manahoana ny fifandraisana amin'ny telefona, tsy mandeha tsara intsony. Dia ohatran'izay ihany koa ireny zavatra manimba ny vatantsika ireny dia toy ny manimba ny réseau izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Koa zao ry tanora namako, iny lesona iny dia mampianatra antsika hitandrina ireo zavatra izay ampidirintsika amin'ny vatantsika. Manampy antsika hanapa-kevitra izany fa miankohaka amin'Andriamanitra tokoa isika rehefa mitandrina ny vatantsika ary manolotra ny momba ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Ataovy tsara indray ary ny safidy dia mirary soa antsika tanora indray amin'ny manaraka indray. Dia faly indray miaraka amintsika zatovo amin'izao sabata izao, ary dia mirabantsika rehetra tratry ny sabata ryseha. Ijery loha hevitra anankiray indray isika izay hofitintsika amin'ity sabata ity ary andraisantsika fanampahan-kevitra hanaovantsika fampiarina avy hatrany indray toy ny mahazatra. Ny lohateny moa dia manao hoe ny fahy-tsy ny toetra, ny fahy-tsy ny toetra, izany hoe toetra mahitsy. Dia mipetraka sady nyfanontaniana ty am-piandohana hoe ianao ve mba manana n'izany fahy-tsy ny toetra izany? Raha ohatrany somary ny vilambilana ianao, ohatrany tsy tena mahitsy ny toetranao, dia hetsikely mangala toerana ary efa vita ity fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra ity dia manapa-hevitra mba ahitsy amin'izay io toetranao io. Fanahoana tokoa moa ny toetrantsika? Efa tamin'ny 3 taona lasa mbola toetrantsika amin'izao efa taona vaovao zao, tsy tsara izany. Ary tiany koa ny fantaro, tsy ny toetrantsika no entintsika miditra ny lanitra raha manana fandriana hiditra ny lanitra isika, fa tsy maintsy ny toetra ny Jesosy. Andehary ovakitsika ny andininy izay misy ny andininy fototra mahakasika an'ity hoe toetra mahitsy ity na ny fahy-tsy ny toetra. Asan'ny apôstôly toko 5:1 sy ny 2 dia toy izao ny voalaza. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy Safira, vadiny nivarotra tany, ka nanafena ny ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nahalala an'izany. Dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Zay ilay tantara. Ity moa zany dia tamin'ny andron'ny apôstôly tena ny fankatia ny fiangonana, ny kambanana, ny raisana avokoa ny zavatra rehetra, ny fananana rehetra. Ary ity vanim-potoana ity dia mampieritreritra hoe ahoana ny mba hatanteraka an'izany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, dia hoe kambanana iraisana avokoa ny zavatra rehetra. Dia ny zavatra nafinaritra tamin'izany satria niaraka tamin'ny fanahy masina ny vahoaka n'Andriamanitra, niaraka tamin'ireo apôstôly, dia tena nahatoky ny olona. Rehefa hoe tia ny anjarako dia tena nahitsy, dia tena atolotra izy ireo hoe tia ny fananako atolotro mba iraisantsika, mba hikambanantsika, mba hahafahana mandroso. Fa ny an'ny Ananiasy Safira izay mpivady dia izao, rehefa nahalafo tany zareo dia nanafenany le izy, nanafenany. Dia tsy ilay vidina tany manontolo no napetrany teo amin'ny tongotry ny apôstôly, fa ny ampahany satria efa nanafenany. Ny zavatra nisy moa zany ty tantara ity dia izao hoe tsy tamin'ny apôstôly ianareo no nandainga hoy ny apôstôly, fa tamin'Andriamanitra, tamin'ny fanahy masina. Ary zatra nampalahelo dia maty teo ny eo izy ireo. Izay tantara izay ilay antsoina hoe toetra tsy mahitsy. Ny toetra tsy mahitsy zany dia toetra miafinafina. Ary anisan'ny manana ny toetra itsika tanora, miafinafina. Kanefa dia fantatra ihany. Androany le izy tsy fantatra. Fa indraindray afaka herinandro, afaka tapa-bolana, fantatra ihany le izy. Ary ho andreo ray aman-dreny ary dia tena mahafantatra mihitsy hoe misy zavatra efa hafenipenina io indray. Satria hita eny amin'ny endrikintsika, fantatra eny amin'ny mombantsika, ohatry ny kôdikôdy zany sika, sisisy. Ary zay ny mampalahelo. Ny olona rehefa manafinafin-javatra tsy mahitsy dia lasa sarotra amin'ilay miaina.
lasa tsy mahita fafinaretana sy fifaliana izy amin'ny fiainana satria misy zavatra hafeniny areto isika dia anao fanandramana andramonge aza manao an'izany zavatra miafinafin'izany fa aoka ahintsy isika dia hoy ny voalaza moa zany teo hoe Andriamanitra no nanafenan'izy ireo kanefa dia fantatr'Andriamanitra le izy fa ny apôstôly tsy nafantatra ny olombelona zany mety afaka hanafenantsika ny toetratsika fa Andriamanitra mahita ary zay hoe mason'Andriamanitra mijery sy mahita zay no tokony ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika dia anao antso amintsika zatovo amin'izao sabata izao aoka izay ny toetra mivilambilana tsy nahitana tompontsoa zany fa andramo ny fiainana mahitsy manomboka izao dia ho hitanao fa Andriamanitra mihitsy no hitahanao maniry mba anao fanandramana tsara ny amin'izany ianao tanora ka dia manomboka izao dia hanana toetra mahitsy isika tsy misy miafinafina ary dia hitondra soa antsika izany ary hitondra fitahiana ao antsika ihany koa mirarosoa ary dia mahomby aza ankasitrahantsika ihany koa ireo rehetra izay namitina ny lesona fa alohan'ny idirantsika eo amin'ny leson'ny tanora zokiny sy ny lehibe dia andeha anaraka hira anankiray isika
miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i jesosy kristy ary mirary sabata tsara indrindra avy amino antsika izany hoe andraisantsika fanamasinana sy feno fitahina amin'ity androanty tahaka an'ireo teo aloha dia efa lohahevitra fahaefatra sady koa isika tanora zokony ny lohahevitra fahaefatra moa dia ilay manao hoe jesosy rahalahy mahatoky jesosy rahalahy mahatoky izay ny anarantsika zavatra hafa mihitsy nampitombo ny finoantsika izay antsony antsika raha teo moa amin'ity lesona mahakasika ny bokyny hebreo ity dia ny azonantsika ny finoana na inona toe-javatra mitrango fa atao anatin'ity lohahevitra fahaefatra ity dia ny hebreo toko faharoa no toko fototra izay ny orenana izany lesona izany ary ny rahantsika nandinika ary io ihany koa nangalantsika tsirairay avy anjiny anankiray hoe atao tsy anjery fotoana tsara indrindra izao ry tanora zokiny namana hoe amerenana an'izany tsy anjery izany ka andao mba samy anao ny azy dia ataontsika ampahamatorana tsara ndao hoe niary jesosy rahalahy mahatoky izay sady zanak'Andriamanitra no zanak'olombelona ihany koa ary rehefa niara-nianatra moa isika tamin'ny herinandro lasa dia nahita fa ny hebreo toko voalohany dia miresaka momba an' jesosy amin'ny maha zanak'Andriamanitra mpanapaka ny anjely azy satria hoy moa ny hebreo toko voalohany andininy fahatelo hoe izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endrika ny tenany indrindra dia niaraka nianatra nefa isika tanatin'izay herinandro izay fa ao amin'ny hebreo toko faharoa zany ilay ny rahantsika nandinika dia jesosy no ilay zanak'olona izay hoe natao ambany kely noho ny anjely nandray ny toetra maha-olombelona malemy ka niara-ny fahafatesana mihitsy ao amin'ny andininy fahafito moa amin'ny hebreo toko faharoa no nahitantsika an'izay tao anatin'izay fiarahantsika mianatra izay dia izao no hitantsika tanatin'ny taridalana hoe Andriamanitra zany dia nilaza mahakasika an' Jesosy fa hoe zanako ianao dia ao amin'ny hebreo toko voalohany misy an'izay dia ao amin'ny hebreo toko faharoa kosa indray dia ataon'i Jesosy hoe rahalahiko ny zanak'olombelona dia Jesosy ilay rahalahy mahatoky ho azy mpanao Jehovahandriamanitra dia mpahary mpamelona ary mpanjaka dia Jesosy koa mpanjaka ao amin'ny hebreo toko voalohany ary ao amin'ny toko faharoa izay ny anarantsika dia olombelona mpisorona be izy mpamindra fo ary mahatoky izany hoe sady zanak'Andriamanitra ny zanak'olombelona i Jesosy ilay rahalahintsika rahalahy mahatoky rehefa fitiantsika ary ny izay ny anarana dia Jesosy ilay rahalahy mahatoky sy mpamindra fo no ilay zanak'Andriamanitra ihany koa izay sady fanehoana faratampony an'Andriamanitra mpahary sy mandrakizay Jesosy ilay rahalahy mpanavitra nanolotra ny ainy tian'Andriamanitra raha mba anaiky an' Jesosy ho Andriamanitra sady rahalahintsika isika satria rahalahintsika izy kanefa mpanavitra antsika ihany koa rehefa mahatsapa sy mahatsiaro isika fa Jesosy ny nandoha nitrosa zany amin'ny mahampanavitra antsika azy dia ho tsara antsika foana koa fa rahalahintsika izy dia hiaina amin'ny fanandrify amin'izany maha rahalahin' Jesosy antsika izany isika tsiraray avy dia aza dinoina fa izy ary no Jesosy izay ohatra rahalahy ohatra ho antsika dia raha hiara hiaina amin'ny maharahalahy antsika isika dia ahatsapa azy sy ny momba azy dia andeha izy no alainy tahaka ohatra fa anisan'ny antony anankiray izay nanekeny Jesosy ho tonga olombelona mantsy arak'izay lazainy lesona sy hoe hiaina teto anivontsika dia ny mba ohatra ho antsika olombelona ary fantatsika tsara ny tantara mahakasika azy fa izy ny faratampony amin'ny lisitra amin'izany ohatra izany ao amin'ny hebreo toko faharoa ambin'ny folo moa izay hitany sana an'ireo apôstôly izay olo malaza ny finoana dia Jesosy no loha lisitra amin'izany ary Jesosy no voalaza fa tompony finoantsika sy mpanefa azy Jesosy ilay madio indrindra amin'ny finoana an'Andriamanitra ka andeha ihany koa akatahaka azy ohatra Jesosy dia nitoky tamin'Andriamanitra na dia Andriamanitra ary izy ary Jesosy nitoky tamin'ireo teny fikasana indrindra ny teny fikasana izay fa hoe ataon'Andriamanitra ho fitoeran-tongony ny fahavalony zasy ianao ihany koa andeha tsy hiala amin'ny finoana ny teny fikasan'Andriamanitra Andriamanitra ilay efa mampanantenantsika ny fanavotana antsika ho mandrakizay dia andeha mba ho tahaka izany ninony Jesosy ny teny fikasana ny nitokiny Jesosy tamin'Andriamanitra ray izany dia mba ho tahaka izany ihany koa ny teny fikasan'Andriamanitra ho antsika koa mantsy dia tsy miova fa
tahaka ny an' jesosy ny antso ho aso anao mila mino an' jesosy isika andeha isika hitoetra amin'ny finoana n'ilay rahalahantsika mpanavitra antsika rahalahantsika ohatra ho antsika jesosy ilay rahalahy matoky ny fitiavan' jesosy aneho amam-poko sy am-ponao amin'ny fotoana rehetra ary ho tsapantsika manokana amin'ity androany ity hameno ny fitahiny ho antsika isan'andro isan'andro ary ampitombo ny finoantsika ka iamana akaiky azy amin'ny fotoana rehetra isika samy isika rehetra tahin'Andriamanitra mirary sabata feno fitahina mandra-peona indray. Faly miarabantsika rehetra indray tonga amin'ny fotoana manokana izay hanarahantsika ny famotinana ny leson'ny sekoly sabata izay ny anarantsika nandritra ny henemana. Ny lesona faefatra no averintsika amin'ity androany ity fa raha jerena ny akapoben'ny lesona dia ny afatry ny bokin'ny Hebreo an'izao andro farany izao no lohateniny zany lesona mandritra ity telo volana ity zany. Izay zany no jerentsika, izay no averintsika fa amin'ity androany ity dia ny lesona faefatra no hoarahantsika. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy any atokantrano ary miarahabanao amin'izao fotoana manokana anarahantsika izao famotinana ny leson'ny sekoly sabata ho an'ny lehibe izany. Mialohan'ny idirantsika eo amin'ny lesona dia hivavaka ary isika. Ry Andriamanitra ranay masina tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao zahay satria nomenao fotoana ahafahana indray hamerina ny lesona izay fa nianaranay nandritra ny henemana. Mangataka famondram-po sy famelan-keloko aminao zahay ary fanirinay fatratra ny ho vita fihavanana aminao amin'izao ora hitenenana izao. Andriamanitro, atreo ny fotoana izay ataonay ary ny fanahinao masina dia iraho hanazava ny sainay, hanazava ny fonay mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao, hahafahanay matoky ny teny fikasana rehetra izay omenao. Koa dia voninahitra ny anaranao rery ihany tompo izao fotoana atao izao. Fatononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ravana malala ny lesona faefatra no arahantsika ary fitintsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ity sabata ity. Ny lohateny dia hoe Jesosy rahalahy mahatoky. Jesosy rahalahy mahatoky. Raha izay teny izay no jerena dia manana tombontsoa manokana isika manana an Jesosy ho rahalahintsika. Ny tsy anjery dia zao no ambarany koa satria manana ny nofo aman-drany zaza dia nandray zany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Hebreo 2:4. Ry havana malala, raha mijery ny lohateny, raha nanaraka ny lohateny sy ny tsy anjery isika dia misy zavatra lehibe misongadina ao anatin'izany. Voalohany dia misongadina ny maharahalahy mahatoky an Jesosy Kristy. Faharoa dia misongadina ao anatin'ny tsy anjery ny hoe koa satria nanana ny nofo aman-drany zaza dia nandray zany ihany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana. Handringanany ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Raha jerena izay hafatra manokana izay dia fa azo lazaina fa manandanja ngeza be eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Amin'ny maha-rahalahy mahatoky an Jesosy dia nanetry tena izy naka nofo aman-drà tahaka antsika olombelona.
ny aina tahaka asika olombelona teto amin'ity tany ity ary izany fiainana izany dia ny afara tamin'ny fahafatesana iny fahafatesana iny anefa no fahombiazana na afahany mandresy ny fahafatesana ao amin'ny devoly izay nandringanana sy mandringana atsika taranak'olombelona kehitriny. Izao ny voalazan'ny oabolana toko 17 ny andininy 17 izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Mahafinaritra be zany tenin'Andriamanitra izany ary mifanaraka amin'ilay tsy anjery teo izany teny eo amin'ny oabolana izany izay tena sakaiza izay tena rahalahy raha zay no adikarsika malalaka dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Lay dika teny Hebreo lay teny manao hoe miseho dia hoe ateraka ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Inona moa io fahoriana io? Fahotanana io e. Ary ny fahotana no fototry ny fahoriana taranak'olombelona. Raha jerena ary ny lesona dia maneho ny antom-pisiny Kristy teto ambonin'ny tany hatrany amin'ny nitorotoroninazy nofo amandra ary hatrany amin'ny fahatanterahany drafim-pamonjena dia teo amin'ny hazo fijaliana izany famonjena ny taranak'olombelona. Miresaka ny nahatongavany ho nofo sy ny fiaretan'ny fahoriana ary ny tanjona nokendren'Andriamanitra izany lesona izany. Manaraka dia miresaka ny maharahalahitsika azy. Inona daholo no ataony ao maharahalahitsika azy ary miresaka ihany koa fa ohatra ho atsika izy ary napetrany ho an'ny taranaka efa nisy dia apetrany taranaka akehitriny ary apetrany ho an'ny taranaka rahampitso sy rafakapitso izany fiainany teto ambonin'ny tany izany. Andeha ho jerentsika ary amin'ny asipiriany izany rehetra izany, ny nahatongavany ho nofo sy ny fiaretany ny fahoriana. Tsy anjery dia manamafy amintsika fa nandray ny mahazaza nofo amandra Jesosy satria izay no ahafahany manatanteraka ny drafim-pamonjena. Dia ny fandresena ny fahafatesana izay nanana ny devoly izany. Drafitra sy takatry ny sain'ny taranak'olombelona izany ry havana malala. Natao mitovy amintsika izy amin'ny zavatra rehetra. Raha sy resaka atsika ny fakapanahy izay natao taminy, ny hanoanana nahazo azy, ny hetaheta, ny fahoriana, ny filizaliana, ny harerahana, ny ainan'i Jesosy zany. Ny fakapanahy izay nahazo azy dia hitasika moa any amin'ny Matio toko 4 izany. Olombelona 100 ary Andriamanitra 100 Jesosy raha ny aina teto ambonin'ny tany. Ireo ny aretany ireo anefa dia ambarany lesona ary ambarany soratra masina fa natao tanteraka tokoa mba ho tompo ny famonjena antsika izy. Natao ho tanteraka mba hahafahany manatanteraka ny ho famonjena ny taranak'olombelona izay lavo. Fa izany rehetra izany dia ny anarana zany fahoriana izany, ny anarana zany fiafiana izany, ny anarana zavatra rehetra izay ny ainany tamin'ny maha olombelona ary zany fianarana izany dia napetrany ohatra ho ahy, napetrany ohatra ho anao ihany koa. Ny fandreseny izany tamin'ny fahafatesana dia nahatonga azy mpisorona be ho antsika indray any an-danitra ary manatanteraka izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izao ny voalazan'ny Filipianina toko 2 ny andininy 9. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Lay fahatongavana nofo amandra eritreretintsika na hoe alaina sary an-tsaina fa Andriamanitra izy manana ny toeram-boninahitra lehibe tany an-danitra kanefa noho ny fahitany ahy sy ny fahitany anao, ny fahitany atsika izay miaina sy milomano ao anatin'ny fangejany fahotana dia nietra izy natao ny fitsinotsinona izany zavatra izany noho ny fitiavany ny taranak'olombelona.
ry havana miresaka ihany koa ny maharahalahintsika azy izy la io abolana toko fahafito amby folo andininy fahafito amby folo dia manazava fa izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra izany mba sakaizanao tianao amin'ny andro rehetra tsy misy afa-tsy Kristy rery ihany ary tsy vitan'izay fa ateraka ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana ateraka na hoe atseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana averim-piano hoe ilay fahoriana dia fahotana io vokatry ny fahotana ny nahatongavany fahoriana rehetra zay misy eo amin'ny taranak'olombelona fa i Kristy dia niseho hahatateraka izany mba ho famonjena atsika tsirairay avy mpanavitra izy voalaza ny Hebreo toko 2:7-10 hitasika izany fanetretena nananana izany tao amin'ny tsy anjery raha resahana fotsiny hoe ilay lapasoa tany an-danitra dia natao sinotsinona fanidina tetỳ tany ary naka toerana tao an-tranon'omby ho fitiavana ny taranak'olombelona naka toetra maha-olombelona tonga nofo amandra ary nanjary havatsika akaiky nanavitra atsika tamin'ny fomba zay tsy takatry ny saitsika Jesosy Kristy ny Hebreo toko 2:1-12 dia zao no ambaran'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa iray ny avian'izy roa na izay manamasina na izay hamasinina koa izany no tsy mahamenatra azy hanao ireo hoe rahalahy izany no tsy mahamenatra azy hanao hoe rahalahytsika Kristy ary tsy menatra izy rehefa manaiky isika ireo dingana rehetra nataon'ny Kristy hanavotana atsika tsy menatra hiantso atsika hoe rahalahy izy izany toetra izany zay toetra tsara nananany iriko mba toetra hananatsika tsirairay avy ihany koa ary fianarana ho atsika izany zao ny voalazany Jaona toko 7:15-15 amin'ny anaran'i Jesosy fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka zay nataoko taminareo ry havana jereo ny tantaran'ny Mosesy vakio ny tantaran'ny Mosesy fa rehefa narina izy dia noraisiny mpanjaka tao Egipta ary napetraka tao amin'ny toerana izay manana maha izy azy nofanina ho miaramila nofanina ho mpitaritafika nofanina mpitondra fanjakana ireo fahefana sy fahalalana rehetra tao Egipta dia nozaraina tamin'ny Mosesy ary nananana izany inona zavatra nataon'ny Mosesy nataony tsinotsinona izany fa naleo nidina tany amin'ny zanak'Israely nanavitra ny zanak'Israely zay voageza ny fanandevozana nataon'ny Egiptianina tamin'izany fotoana izany toetra mampitehidera izany toetra izany ary toetra fianarana ho an'ny kristianina ankehitriny voageza ny fahotana isika ankehitriny voafatotry ny fahotana isika ary tena safotra tanteraka n'izany fahotana izany fa nandray ny mahanofo Jesosy Kristy tonga teto an-tany Jesosy Kristy niaina teto an-tany Jesosy Kristy ary nijaly nandalo fahoriana maro ny afara tamin'ny fahafatesana nekeny izany noho ny fitiavany ahy noho ny fitiavany anao izay gezany zany fahotana gezany zany fahafatesana izay miopapana mahazo ny taranak'olombelona izany manaiky ve isika hoe eo amin'izany toerana maharahalahin'ny Kristy atsika izany anjaranao ny mieritreritra anjaratsika ny mamisafisa ny ho avitsika tsirairay avy amarana anazy rahalahy ohatra ho ahy sy ho anao i Kristy ary nametraka izany ohatra izany izy raha hijery atsika ao amin'ny Hebreo toko 12:2 dia hoe mijery an Jesosy tompony finoatsika sy mpanefa azy i Jesosy ilay tompony finoana Jesosy ilay mpanefa ny finoatsika mangataka atsika izy mba hibanjina azy isika Kristy no andeha ho banjinitsika mba hahafahantsika manana ireo toetra izay nananany dia ilay toetra tia amin'ny andro rehetra ilay maharahalahy amin'ny andro rehetra tahaka ny toetra nananany Kristy ny Hebreo toko 9 ny 9:20 dia hoe tany no nidiran'i Jesosy ho mpialoha lalana antsika
no resahana teo mijery azy isika ary tompony finoantsika Kristy. Faharoa dia resahana ndray fampialoha lalana sika izy ary nanatanteraka izany izy teo amin'ny fiainany manontolo. Nitsangana tamin'ny maty izy ary azo lazaina fa tena mialoha lalana sika izy amin'izany fisanganana amin'ny maty izany. Ndray andro raha handalo zany fahafatesana izany sika dia azo antoka fa hitsangana tahaka ny tsanganan'i Kristy ihany koa. Ny Jaona 7:15 dia miresaka sy manambara amintsika fianarana nomeko anareo. Ny zavatra rehetra nataon'i Kristy dia fianarana ho an'ny kristianina, fianarana ho an'ny mpanaradia azy, fianarana ho an'ny kristianina rehetra amin'izao andro iainasika izao. Izay ny lesonasika tamin'ity androany ity. No fitinina arak'izay satria napetraka ny fandaminana sy ny fotoana rehetra voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Eny ary izao sika dia tonga amin'ny fotoana manokana izay hanatanterahsika ny fanatitra maneran-tany izay ho fanohanantsika itya famitana ny afatra fanohanantsika ny sekoly sabata maneran-tany ity. Ka ho fanatanterahsika izany dia feokira no angatahana amin'ireo teknisianina ahafana manatanteraka izany. Eny ary zao sika dia hanao vavaka ho an'ny fanatitra izay nataosika teo ary vavaka ihany koa ho famaranana ny fotoana ny sekoly sabata tamin'ity maraina ity. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra noho ny fotoana nomenao anay, nahafahanay nianatra sy nandinika ny teninao. Engane ny teny ho tafatoetra ao anatinay, hanome hery anay mandrakariva ahafahanay manao ny sitraponao. Ianao Tompo, hanome sy feno rehetra any amin'ireo namanay izay tsy ampy tamin'ny nolazaiko teo. Ary ianao no hamela ny helokay tsirairay avy. Mangataka manokana aminao ihany koa any fanatitra izay nataonay teo, mba hahavita be amin'izay ilaina azy manerana izao tontolo izao. Ho voninahitra ny anaranao rery ihany ane ny zavatra rehetra izay natao tamin'izao sekoly sabata izao. Tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ary havana malala dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amintsika tsirairay avy indray, ary maniry ny fahasoavan'ny Tompo, ny fiadanan'ny Tompo tononona ho amintsika tsirairay avy naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Mandram-piona tompoko amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotrao.